marika toko faefatra andininy fa 5:30 ka hatramin'ny fa 1:20. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy miresaka ny amin'ny nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra izy ity. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary andro tsy izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampodiany mpiana ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerazeran'ny alin-drano ny sambokely ka nila ho feno-drano. Ary rehefa natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra, tsy mampaninanao fa zao afatesanay izao. Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaika azy. Alleloia. Izany teny izany no ifampizarantsika androany. Raha omena lohateny izany afatritsika androany dia hoe Jesosy no mpampiampita-tsika ho eny ampita. Jesosy no mpampiampita-tsika ho eny ampita. Jesosy tety dia niinvitean'ny mpianatra hoe andeha isika hita ho eny ampita. Misy vahoaka ihany teo fa nalefa nody ilay vahoaka sasany. Fa ny mpianatra no niteneny hoe andeha isika. Le eny ampita resahana zany eto raha ho raisitsika somary fanoharana ny afatritsika androany dia izao hoe le eny ampita resahana zany raisitsika hoe ho any an-danitra. Jesosy dia niteny hoe andeha isika ho eny ampita. Rehefa ho eny ampita zany dia tsy maintsy mila sambo zany, tsy maintsy hoe ao anatin'ilay sambo zany Jesosy vao ho tafampita eny ampita, sa tsy izay? Ao anatin'ilay sambo Jesosy zay vao afaka tena ho tafampita eny ampita tsara. Ary izy no manana eritreritra hitondranao ho eny ampita, fa ianao tsy nieritreritra an'izany mihitsy, ilay mpianatra tsy nieritreritra an'izany. Fa Jesosy no nanana eritreritra hoe andeha ho entiko eny ampita reto mpianatra reto. Tahaka izany ihany koa ny fiainantsika. Tiany tompo entina any an-danitra tsika, ianao fa nieritreritra ny hoe ho any an-danitra vao teraka ianao zany dia tonga dia hoe za tena te ho any an-danitra be mihitsy. Na hoe nitombo kely ianao zany nanomboka lehibehibe kely dia nieritreritra an'izany, tsy nisy nieritreritra an'izany. Fa Jesosy avy eo no nampafantatra hoe misy ane zany ary za te hitondranao any. Dia tsy kasianao lasa tonga any io. Efa misy parantsika any an-danitra any. Amen. Ao anatin'izany zany le endriky ny sambokely izy teo dia ny fiainantsika. Amin'ny fotoana ny olona anankiray nampandroso an' Jesosy ao anatin'ny sambokely dia ny zavatra azo antoka dia izao tsy maintsy ho tonga eny ampita izy. Fa rehefa amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mbola nampiditra an' Jesosy tao anatin'ny sambokely ka nahananany azy ny sambokely dia tsy ho tonga eny ampita mandrakizay zany izy. Jesosy ao anatin'ny sambokely no antoka atongavana eny ampita any an-danitra. Jesosy tsy mijery ny kalitao an'ilay sambokely hoe fotriny ahoana ity sambokelynareo ity ry zalahy, azo antoka tsara ve? Tsisy raharahian' Jesosy an'izany. Fa ny zavatra mamaika an' Jesosy dia izao fotsiny hoe na manao ahoana sambokelinao sambokelinareo ry mpianatra dia izao hiditra ao fotsiny satria te hitondranareo ho eny ampita. Tahaka izany ihany koa ny fiainantsika, misy fotoana mety mieritreritra hoe zao fiainako izao ve dia tena mbola mendrika ny tena hiditra n'izany lanitra zany. Ohatrany tsy mendrika an' Jesosy akory ny fiainako sa ny fiainanao mendrika? Raha za manokana ny anontanianao dia mieritreritra hoe tsy mendrika. Tsy mendrika ny fiainako androson'ilay te hitondra ho any an-danitra. Kanefa izy dia miinsista hiditra ao anatin'ny sambokely ny fiainako. Alleloia. Amin'ny fotoantsika zany mampandroso an' Jesosy ao anatin'ny fiainantsika, zavatra azo antoka dia izao tsy maintsy ary averiko ihany hoe tsy maintsy tonga eny ampita isika rehetrarehetra. Jesosy tsy mijery ny kalitaony sy ny hatsarany sambokely. Le jiolahy teo amin'ny azy fijaliana dia arak'izay anaran'izay hoe jiolahy izy. Araka ny maha-jiolahy zany tsy misy fahatsarana hiteny aminy mihitsy. Fa inona ny tenen'ilay jiolahy teo amin'ny azy fijaliana? Raha io tsarovy ao izy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Toa dia ilaza zany hoe Jesosy mandrosoa atao anatin'ny sambokely ny fiainako. Hoy Jesosy hoe anio ny iaonanao amiko any amin'ny paradisa. Tsy nijereny akory le jiolahy hoe ka ny fiainanao anie maloto ka ny fiainanao anie ohatr'izao
ohatsy jesosy hoe tsy maninona zay mihitsy le andrasako hoe ianao ampandroso a eo amin'ny fiainanao dia vonona hitondranao any amin'ny mandrakizay. Alleloia. Tadio tsara fa jesosy dia nambarany Timoty voalohany 2:7 iray ozy izy Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'ny olona sy Andriamanitra dia iza Jesosy Kristy zay olona. Tsy maintsy mila mpanalalana isika rehefa hiditra amin'izany hoe lanitra zany. Mety hoe efa fantatrao angamin'izany, mety ihany koa mety mbola misy tsy mahafantatra fa mmpanalalana ilayntsika dia tokana ihany Jesosy Kristy. Tsy misy mpanalalana ilayntsika afa-tsy Jesosy Kristy. Ary izy rery ihany no afaka misolo vavantsika eo anatrehany ray. Amin'ny fotoana zany sika ho tonga hiatrika ny mety hoe hiatrika an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, hiatrika an'Andriamanitra ray, dia Jesosy Kristy no eo alohantsika misolo vavantsika, misolo vava tsy karamainy. Amen. Misolo vava tsy miandro na inona na inona avy amintsika kanefa ny avonina hisolo vava tanteraka. Tanana io miantso avoka fa tsy maintsy mivoaka ny vola. Fa Jesosy anefa tsy miandro na inona avy amintsika fa ny zavatra andrasan'i Jesosy dia izao hiditra ampandrosoana ao anatin'ilay sambo kely ny fiainanao fotsiny via zay. Fa rehefa ao anatin'ny sambo kely ny fiainanao dia vonona hisolo vavanao hatramin'ny farany. Alleloia. Tia ampikapitanao Jesosy. Tsy toy dia ny ampiditsika raha tsy ao anatin'ny sambo kely ny fiainantsika Jesosy. Izay ny teboka voalohany. Teboka faharoa hidirantsika ao anatin'ilay izy dia izao ny mpianatra dia nandalo sehatra niaraka tamin'i Jesosy. Nandalo sehatra izy niaraka tamin'i Jesosy ary io nivakitsika teo io hoe nisy ny tafio-drivotra dia nisy ny alondrano. Ny endriky ny ranomasina dia izao fiainana izao, ary ny endriky ilay alondrano sy tafio-drivotra dia inona? Ilay sehatra. Diso izany fiheverantsika indraindray mety mihevitrintsika hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy dia milamina be, tsy milamina be. Fa kosa nampanantena izy fa ho ao anaty sambo kely foana. Tsy rehefa tsy milamina ny fiainanao dia andao Jesosy. Fa rehefa mety ny fiainanao dia eo izy. Fa ny tena marina dia izao, tsy fisian'ny olana ny olana, fa ny tsy fisian'i Jesosy ao anaty sambo kely. Amen. Tsy fantatro izay hatrehanao androany fa ny zavatra tiako ambara aminao dia izao hoe tsy ianao tsy manan'olana ny tadiavin'i Jesosy, fa izy ao anatin'ny fiainanao. Be dia be ny olona mitady hoe mba tsisy olana. Eny anantsika ihany koa za mety tratran'izany taloha mba nieritreritra hoe hivavaka mba tsisian'ny olana. Fa rehefa mba nisokafan'ny tompony masom-panahy dia izao mahatsapa hoe tsy ny fisian'ny olana, tsy ny tsy fisian'ny olana no ilaiko, fa ianao mihitsy. Alleloia. Ao anatin'ny Jaona 2:7 tapany by izy dia milaza hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Ilay efa naharesy an'izao tontolo izao mihitsy ny ao anatin'ny fiainanao noho izany tsy misy inona tokony hatahoranao. Amen. Nikoropaka ve moa tsy hikoropaka? Fa ao anatin'izany anefany nampanantena foana izy hoe mbola atoka. Natory Jesosy tao anatin'ilay sambo fa mbola tao izy. Sa tsy izay? Mitanjon'ny zavatra atrehantsika zany, mitanjon'ny reny mety hoe alondrano na mety hoe tafio-drivotra reny, indraindray dia te hilaza Andriamanitra hoe fo azy Amen. Mety mieritreritsika hoe za rehefa tsara fifandraisana amin'ny tompo angamba, fa ny tena tian'Andriamanitra jerevy tsara fa teo izy dia nilaza hoe ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninana anao fa zao afatesanay izao. Ny dikan'io ry havana rehefa raha ohatra hoe adika tsotsotra zany dia ohatrany hoe ny foazin'i Jesosy nanantona an'i Jesosy izy mba hiresaka amin'i Jesosy. Ny resaka nataondry zareo moa zany dia hoe vonjeo zahay. Fa isika kosa rehefa aty amin'ny atao hoe efa nisokafan'ny tompony masom-panahintsika dia tsy voatery hoe hiantso vonjitsika fa ao anatin'izay amantatra fotsiny maizy an'i Jesosy. Alleloia. Tao anatin'izay izy dia teo amin'ny andinin'ny fa 1:7 izy dia niteny hoe ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ty fanandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Jerevy tsara fa le izy le tao anatin'ilay alondrano dia namoa an'i Jesosy izy dia nanomboka nahalala indray hoe ay ve Jesosy mahay an'izany ay ve Jesosy, ay ve tena zay mihitsy le Jesosy zay aloha zany naseho an'i Jesosy azy fa tsy voatery hoe anehoan'i Jesosy an'izay ianao raha mandalo ny sarotra zany. Fa mety ho zavatra hafa indray no aseho an'i Jesosy ianao ao anatin'ny sarotra rehefa manantona azy ianao hiresaka aminy. Alleloia. Rehefa mandalo sarotra ianao dia tadio tsara fa Jesosy te hiteny hoe fo azy fa misy zavatra tiako ambara aminao. Ary ny ambarany aminao tsy voatery mitovy amin'ilay nambarany amin'ny mpianatra.
ny zavatra asehony anao tsy voatery mitovy amin'le nasehony amin'ny mpianatra nasehony amin'ny mpianatra tety dia zao hoe nasehoany fa hainy ny mampangina ny tafiotra hainy ny mampangina ny ranomasina fa ny asehony anao amin'izay fotoan'izay mety tsy fantatra mety hoe hainy ny mampitombo an'le izy mafimafy kokoa ohatra dia aneo izy hoe mbola ato a alleloia zava-dehibe amintsika riavana dia zao jesosy ao anatin'ny fiainantsika fa tsy ny olana atrehantsika amen raha vo tsy zava-dehibe ao anatin'ny fontsika zany dia hitady foantsika ny lalana moramora kokoa ahafahantsika tsy misy olana nefa tadio tsara fa ny lalana tsy misy olana izay iverintsika hoe milamindamina sy tsy misy olana reny ny tena mampiditra anaty olana reny ny tena mampiditra ao anatin'ny olana satria izay mihitsy ny teknikan'ny satana fetsy be ny zavatra moramora kokoa reny avy eo ny ampidirany anao amin'ny sarotsarotra kokoa fa Andriamanitra misy fotoana mitondra anao anatina lalana izay ohatrany hoe tena tsy hitanao mihitsy izay marina amin'ity lalana ity fa te aneo izy ao ambadika io hoe zany ao ambadika io alleloia mahireza raha mandalo zava-tsarotra ianao fa zao Romanina 9:5-7 dia nanambara izy ndao ny ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 9:5-7 9:5-7 manambara izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eo amin'ny 9:7 fa matoky aho fa nafafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika alleloia ny zavatra sarotra lalovany miny dia zao tsy asaraka azy amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa mitondra azy ho any amin'ny lanitra mitondra azy ho any an-danitra tsy asaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny zavatra trehanao androany ary ny zavatra trehanao mbola amin'ny ho avy dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika alleloia rehefa mandalo zavatra mafy ianao dia aza mieritreritra ianao hoe tena eto ngamba ny farany iraniko aminao ry tompo a ka asiana babay kristiana zany misy ny hoe babay célibat dia misy ny hoe babay kristiana aza mieritreritra an'izany fa zao ny fitiavan'Andriamanitra dia mahazona anao ary matody anao hatramin'ny farany any amin'ity ny hitondrana anao Paul dia efa nilaza tsara mihitsy hoe very hevitra izay ozy izy nefa maninona tsy mamoy fo ny zanak'Andriamanitra tena zanak'Andriamanitra tena zanak'Andriamanitra na very hevitra azy izy tsy mamoy fo ary mino aho fa ianao dia tsy hamoy fo mandrakizay amen satria nahoana satria ao anatin'ny sambo kely ny fiainako Jesosy Kristy amen misy fotoantsika mba very hevitra impiry zay fa mbola io ihany ianao io alleloia misy fotoantsika efa nandalo zavatra be dia be aretina ifiry nefa nandalovanao zao efa mbola io ihany tsika io amen zany dia maneho zany zavatra zany fa misy Jesosy ao anatin'ny sambo kely ny fiainako kivy a misy fotoana fa mbola nitraka satria nahoana misy Jesosy ao anatin'ny sambo kely ny fiainako alleloia ny tanjon'ny tafio-drivotra dia ny atonga anao a ifandray sy anakaiky misy an' Jesosy ny tanjon'ny tafio-drivotra dia zao ny atonga anao afantatra misy an'ilay tena tomponao dia Jesosy Kristy tompo zany efa nataonao zakantsika ny zavatsarotra rehetrarehetra bokin'ny Korintiana 1:10-7 dia nanambara izy hoe bakiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy 10:7 manambara mazava izy hoe tsy misy fakapanaho izy izy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona ihany nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra no izay zakanareo fa ny momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo an'izany alleloia ninona trehantsika riavana dia zao tsy misy fakapanahy mahazo antsika izany afa-tsy izay zakan'olombelona alleloia rehefa mandalo ady dia io teny io no mampahery anahy tsy misy fakapanahy mahazo ahy afa-tsy izay zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anahy ho alaim-panahy mihoatra no izay zakako le fakapanahy eto resahana eto midika tsy ambanimbany etsy hoe afizahan-toetra ninona zany fizahan-toetra trehanao dia zao natao ho zakanao io tsy hoe ianao no mafy be fa satria le ao anatinao no mafy be alleloia misy mahery ao anatinao dia zany mahery zany mbola ahafahanao mijoro indray ka na mafy azy ny zavatra trehana samy mitovy ny zavatra trehana amin'ny rehetra samy miatrika vidim-bary ozy ny fitenenantsika matetika eto izay
samy miatrika vidina zavatra be dehibe miakatra, samy miatrika jirama, samy miatrika jiro tapaka. Fa tsy jiro sanatria ve jiro tapaka zany tena mpimojomojo anao mandraparivon'ny andro. Tena mila mandiny tena kosa. Fa natapaka zany jiro ka mety misy asa mila vonjena, stressé. Fa ao anatin'izay nefa dia zao misy mahery atao anatiko. Tsy zany mihitsy no andeha akivy azy satria nahoana? Misy zavatra lehibe kokoa atao anatiko ato, mendrika ifantohako. Halleloja. Tadio tsara, Jesosy tsy manary an'izay azo mandrakizay zany. Jesosy tsy hoe nivery raha mbola ho tadiavin'Andriamanitra ve dia ianao efa eo an-tanany indray no andeha ho ariny. Mba fahatsapako manokana zany, mba zaraiko aminao zany e. Nivery ary ve ho tadiavin'Andriamanitra dia hoe ty arina. Kotsoreraka eo ve zany Jesosy mandra-piavina? Hoe tena nangonina ny tadiavina le very dia eo an-tanana, dia iny fa hanezika an'le very ray indray dia ho ariny tya. Mifona aminao tsy ho avy mihitsy izy raha ohatr'izay ny zavatra hitranga. Fa maherezy ianao, fa eo an-tanan'i Jesosy ny fiainanao. Za manome azy fiainana mandrakizay hozy izy, ka tsy ho very izy mandrakizay. Tsy misy marombaka an'izay eo an-tanako. Eo an-tanan'i Jesosy tsy misy marombaka. Efa eo an-tanan'i Jesosy ny fiainanao. Noho izany tsy isika mihitsy indray no ndeha hiala eo. Ka ianao tsy maintsy hitady aka. Engany eo mba tsy hanao an'izay ianao. Fa eo an-tanan'i Jesosy ny fiainanao dia inona ny ataontsika zany? Mifikitra tsara eo an-tanan'i Jesosy. Miazona an'izay azonan'i Kristy ao izy Paoly. Ho tahaka ny Paoly anenao miazona tsara an'izay ny azonan'i Kristy anao. Izay azonan'i Kristy anao, ny fitiavan'Andriamanitra ny azonan'i Kristy anao. Dia isika ihany koa mifikitra tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Jesosy dia tsy mamotsitra mandrakizay. Jerevy tsara mihitsy anie, nisy tsy finoana ny ainan'ny mpianatra teto. Dia inona ny fanontaniana napetraka Jesosy taminy? Hatramin'izao ve hozy izy dia mbola tsy mino ihany nareo? Nefa nareo niaraka tamiko teto foana zany dia hatramin'izao ve nareo dia mbola ohatran'izany foana ny finoanareo? Nazatsy teo amin'ny toeran'i Jesosy ary ohatrany hoe mahakamo kely izy satria tsika veranga niaraka teto foana dia mbola zany ihany ny eritreretrareo anatin'izao tafio-drivotra izao. Fa nefa tao anatin'ilay izy Jesosy dia tsy hoe manomboka mandreraka ajanoko eto daholo nareo nitoromasoko ny elingelenina. Tsy niteny an'izany Jesosy fa ny zavatra nataon'i Jesosy dia zao tsy nariny zala. Any inona ny zavatra efa vitantsika sy ianao fa tsy narinitsika? Amen. Be dia be ny zavatra efa nataontsika fa mbola tsy narinitsika ary za mino fa tsy ho ariny mandrakizay tsika. Amen. Nandray tsika mety mieritreritra hoe za tena navita an'izao, za tena navita nandainga indray, za tena ohatrany. Tsy manary anao Jesosy mandrakizay raha tena ao anatin'ny fiainanao marina izy. Satria nahoana? Tsy nifidy atsika izy noho ny fahamarinantsika, noho izany tsy hanary atsika izy noho ny fahadisoantsika. Alleloja. Tsy hanary atsika noho ny fahadisoantsika satria raha ny fahamarinantsika no fidiananantsika normalina be tsika raha ho ariana rehefa diso. Fa satria tsika efa diso hatramin'ny voalohany. Noho izany tsy ny fahadisoantsika no any ariny atsika. Asa-pamonjen'i Jesosy no miantoka ny mandrakizay atsika. Tsy ny asa-pahamarinantsika vitantsika kely tsy indraindray eny. Tsy ny asa-pahamarinantsika izay mety nandehanantsika nandritry ny herinandro izay. 2 volana izay, 3 volana izay, 2 taona izay, 5 taona izay, 10 taona izay, fa ny miantoka ny fiainantsika dia izao Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana. Alleloja. Maherezy ianao, fa nalavo azy ianao androany ny teny Tompo aminao androany dia izao miarena, dia ndao hiarina, dia ndao handroso indray, hiankina amin'ilay asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, tsy hiankina amin'izay vitantsika. Amen. Fahasoavana namonjena anareo izy tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndraho isireare. Mpanompon'Andriamanitra ray nilazan'izy fotoana hoe zaho izy tsy te hiditra any an-danitra dia ifampijerijery eo dia ifampitanisa ny asa vita eo. Hoe tena zay nanao an'izao tonga taty ary nenareo mba ohatrany ahoana? Mbola voako zany. Tsy te haheno an'izany aho izy izy fa za hiantehitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Fa enjana be raha hoe ifampitanisa ny zavatra vita eo dia tena hoe tena aleo miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mandra-pialanao ety miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mandra-pialanao ety dia miankina amin'ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy teo Kalvari fa izy tsy hanary anao mandrakizay. Raha misy olona mendrika ao aoriana dia Petera. Petera ny apôstôly tiako indrindra nefa nisy koa mampime indrindra. Inona mampime amin'ny Petera? Petera nandany Jesosy intelo nefa mbola nampiasain'i Jesosy mbe dia be. Misy fitiavana ve misy ohatran'izany?
na zany fotsiny aza dia efa mampahery anao hoe na dia lavo aza androany Jesosy eo mbola afaka mampiasa indray ianao, mbola afaka manangana indray ianao, tsy nohony amin'ny famarinako, tsy nohony amin'ny fiezahako, tsy nohony amin'izay mety hoe zavatra vitako, fa nohony amin'izay vitanao teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Tadio tsara Petera tena jerevo tsara ne fa izy foana manondrana ao anatin'ireo apôstôly ireo. Izy foana ny manondrana ao anatin'ny, tsy fantako hoe izay mitovitovy koa fa mahatonga anazy tiako fa izy foana ny manondrana ao anatin'le izy. Nasaina nandeha teny ambony rano izy dia jerevo tsara fa efa nandeha dia eo indray tompo ao vonjeo fa rahabikizitiny Jesosy nanahirana. Fa inona ny erikerehan'le maso hoe inona ny erikerehan'le maso? Mbola navotan'i Jesosy izy. Na dia efa olona manahirana be izao aza. Tsy kasi ianao koa manahirana misy fotoana. Fa tsy mamela antsika Jesosy. Amen. Aza mieritreritra hoe tsara noho ny hafa izany. Aza mieritreritra hoe mendrika noho ny hafa izany. Fa tsika mihitsy ilay manahirana voalohany. Nefa ny Jesosy tsy manary antsika. Amin'ny tanana ankavanana famarina koa izy no hitantanako anao. Isaky ny ray mpimaso no andemako anao vandrao misy manimba azy. Aleloia. Sainy teny zany saintsaina rehefa miarika zavatra ianao. Na fahalavona, na zavatra mafy atrehana, na aretina, na ninonninona. Tadio fa misy maso mijery anao isa-tsekontra. Misy mandena isaky ny ray mpimaso ny fiainanao. Jesosy Kristy. Satria efa mifidy antsika Jesosy dia tadio tsara ao anatin'izany ary fa tsy hanary antsika mandrakizay izy. Amen. Amaraparana dia izao ao anatin'ity tantara ity tsy misy filazana mihitsy hoe tonga teny ampita ry zareo. Sainao nahita tao? Tsy misy. Fa nefa tsika rehetra dia mino hoe tonga teny ampita izy. Sa tsy izay? Inona no tonga tsika mino hoe tonga teny ampita izy nefa teto ary tsisy nilaza akory hoe tena tonga teny ampita izy. Zay. Satria tsy fomban'i Jesosy manary an-dalana. Raha fomban'i Jesosy manary an-dalana dia mipresizeny tsara hoe ary izy ireo dia tsy tonga teny ampita. Fa satria tsy fomban'i Jesosy ny tsy manary an-dalana dia hozy ilay mpanoratra hoe tsy voatery soratana izany satria efa fantatra hoe tsy hanary Jesosy. Amen. Tsy voatery soratana n'izy satria efa fantany hoe Jesosy tsy manary. Tsy fomban'i Jesosy zany manary antsika zany mandrakizay. Tsy fomban'i Jesosy zany. Raha misy mitory Jesosy mpanary aleo anazy rery zany, aleo ianao rery ny ariny any. Fa Jesosy tsy manary mandrakizay. Sarobidy loatra zany rano Jesosy nilatsaka teo amin'ny azo fijaliana zany. Sarobidy loatra zany, tsy voavidin'izanizy zany, tsy hain'izaniza onerany zany, ary nabetsaka aza ny martiora maty tao aorianan'i Jesosy. Tsy mahavidy ny fanahintsika zany. Miavatra zany androany dia izao, mifikira tsara amin'ny tompo ataovy azo antoka hoe ao anatin'ny samby kely ny fiainanao Jesosy. Ataovy tena azo antoka hoe ato ianao Jesosy. Ary rehefa azonao antoka dia izao minofa tsy hanary anao mandrakizay Jesosy. Amen. Ninona retina lalovanao tsy hanary anao Jesosy. Ninona tsy fisina lalovanao tsy hanary anao Jesosy. Ary ninona fahalavona ho lalovanao sy ny lalovanao tsy hanary anao Jesosy. Aleloia. Mahazona antsika ny fitiavan'Andriamanitra ary tsy maintsy tonga an'i Jesosy any an-danitsika. Aleloia. Ny anjarantsika ary dia inona zany ny anjarantsika ao anatin'ilay izy? Ny anjarantsika mifikitra tsara. Rehefa ao anatin'ny samby kely ny fiainanao Jesosy, aza hoe rehefa tena misy alondrano ihany vao tena hoe hamohana azy. Aza miandry alondrano na mety hoe tafio-drivotra vao tena hoe hamohana azy. Hoe tena taiza elaela tsy hita. Misy tafio-drivotra fa tongava foana. Eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsy voatery eto any an-trano any misy fanatrihan'Andriamanitra naiza Andriamanitra iangonan'androna telo amin'ny anarako eo afovoany izy ao amin'ny efitranonao mangingina midina ao amin'ny efitrano mangingina ozy izy dia ary indrindra varavarana dia miresamiko fandrainao amin'ny mangingina no maly anao. Aza miandro hoe tena efa misy olana zay vao anantona an' Jesosy indray fa dia ny mbola tsy misy ny alon-drano sy ny sisa dia efa voazy Jesosy. Ary rehefa voazonao Jesosy dia tsy hoe hitarainana foana izy. Fa za tena mino mihitsy ary havana fa na ohatra hoe nifoazana fotsiny ary izy teto fa tsy nitarainy ilay tompianatra reto, tsy rendrika izany io sambo e. Za tena mino an'izany tsy fantatra ianao. Tsy rendrika izany io na tsy nitaraina ary zareo hoe tena matsika. Na tsy nitaraina ary zareo dia zavatra azo antoka dia izao tsy rendrika izany io. Ary ianao tsy ho rendriky ny fiainana izany raha mbola ao Jesosy. Ilay rendriky ny fiainana tiako tenenina dia izao hoe lasa iny ianao izany fa lasa miverin-dalana hony. Tsisy miverin-dalana izany rehefa tena ao Jesosy.
tsisy rendrika zany rehefa tena ao Jesosy. Mety hoe ohatra mody rendrika ny misy angambany. Sambo mody rendrika amin'ny misy fa tsy rendrika. Jerevy tsara fa efa saika aso nefa misy eto amin'ny teny eto hoe saika feno rano le sambo izy. Ary nienjerazerany alon-drano izy ny sambo kely ka nila ho feno rano. Zany hoe ohatra ny efa ho rendrika mihitsy ry zala fa tsy rendrika. Ndray ny fiainantsika misy fotoana tena tsy maintsy ohatran'izay mihitsy, hampandalovina ohatran'izay mihitsy hoe ohatra ny efa ila ho rendrika mihitsy. Fa ao anatin'izay ianao mila ho rendrika izay, aza reraka miresaka amin'i Jesosy ao anatin'izany. Mifikira amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa io ny mahazona antsika. Aza mifikitra amina zavatra hafa, aza mifikitra mety hoe inona ny heverinao hifikirana, ny volanao ve, ny fiainanao ve, ny olon-tianao ve, ny vadinao ve, ny zanakao ve. Aza mifikitra amin'izany rehetrarehetra izany, fa mifikira amin'ilay mahazona anao hatramin'ny farany. Tadio tsara ny mpiara-miasa aminao tsy ahazona anao. Ianao menatra ny mpiara-miasa aminao fa nga izy ahazona anao. Ianao menatra ny mety hoe fiarahamonina fa ny fiarahamonina tsy ahazona anao. Ianao mety menatra n'izaniza fa reny tsy mahazona anao, fa Jesosy Kristy mahazona anao. Noho izany, izy rery ihany hifikirana ao anatin'izany. Halleloja. Andao mahitiaka ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Tsy maintsy tonga an' Jesosy any an-danitra tsika rehetrarehetra. Andao hitsangantsika dia hivavaka. Ilaza androany hoe Tompo ao. Misaotra ny amin'izany teninao zany. Misaotra fa amerina indray zany, ampaheriny foko indray zany. Fa ninninona vitako, ninninona mety hoe tsy vitako, ninninona aiko, ninninona mety hoe tsy haiko amin'ny fiarahana aminao, dia zavatra azoko antoka dia zao, mahazona hatramin'ny farany ianao. Satria ianao tsy nifidy ahy noho ny amin'ny fahamarinako. Satria ianao tsy nifidy ahy noho ny amin'ny fahaizako, noho ny izany tsy hammery ahy ianao noho ny amin'ny mety hoe favotsafotsako. Tsy hammery ahy ianao noho ny amin'ny mety hoe fahadisoako. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotovoka.